fifandraisana maharitra fanabeazana mahomby. Herinandro fifandraisana ny 10 ka hatramin'ny 24 Jolay 2024. Seminaire ho an'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny arahinao eto amin'ny onjam-peo ny radio antson'ny filazantsara isaky ny amin'ny 12 atoandro sy amin'ny 9 alina. Azo atao ihany koa ny manaraka izany ao amin'ny page Facebook antson'ny filazantsara Antsiranana. Asa tonoina ary herinandro fifandraisana ny 10 ka hatramin'ny 12 Jolay 2024. Seminaire ho an'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny. Magnano mbala tsara atsika jiaby zay magnaraka tsy tapaka antia herinandro ny fifandraisana ity. Tonga amin'ny lohahevitra fadimy atsika ny antia zay mitondra lohateny hoe MAHAY MIHAINO. Ny tandrontsika amin'ity lohahevitra anankiray ity dia ny hoe amboly fahazarana tsara eo amin'ny fianonana na eo amin'ny fitandrinesana. Mandritra tia famelabelarana tia dia amaly fagnontaniana raiky tia atsika hoe nahoana no tiany ankizy kokoa ny miresaka sy mitantara ny fiainany ny momba azy zegny agny amin'ny olo hafa ankoatra ny ray aman-dreniny. Fa alohany anomboantsika zay hiaraka anondrika ny lohantsika sika hivavaka. Vavakatsika Tompo Andriamanitra rainay izay tsara tsy masina indrindra danitro, mbola misaotra ny anaranao zahay noho ny fitiavanao anay nanomezanao zay ty fotoana zay fanay miaraka mandiniky sy miaraka mianatra eto. Andriamanitro enganeny fanainao masina iteny aminay eto ary anome fifantona tanteraka ho anay zay manaraka anty fandaharana ity. Ny vavaka dia tononoko sangatako amin'ny agnaran'i Jesosy. Amen. Fagnontaniana raiky mipetraka hoe ino mahatombontsoa azo amin'ny fahaizana miaino? Ino maraha azo amin'ny fahaizana mitandriny zegny? Maro ny mpandiniky resy lahatra ary magnamafy fa ny fahaizana miaino no lakle ny fifandraisana. Ary izay koa no afaka ampiaritsika eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zay fahaizana miaino zay. Matetika atsika tsy tia mitandregny ny hafa, magnidaka olo mitandregny anao fo anao tsy tianokona fotoagna feky andeha hitandregnesana ny hafa. Kanefa ny soratra masina mihitsy magnambara hoe ny hoe mahay miaino, ny hoe ny fahaizana miaino no ahafagna miteny. Ao amin'ny obolona toko fa 1:20 ny andiny fa 7:20 tapany faharoa magnano hoe fa izay miaino dia iteny mandraka rehefa. Andriamanitra mihitsy no magnamia modely atsika eto amin'ny resaka tia fianona ity. Tena tian'Andriamanitra mitandregna atsika. Tiany ary mahafinaritra izy no miaino atsika rehefa mivavaka atsika. Ary tsy sasatra mihitsy izy mitandregny atsika rehefa mitantara ny mombamomba atsika isika. Araka ny voalazan'ny Salamo fa 7:70 toko andiny fa voalohany magnano hoe ny feoko dia makana amin'Andriamanitra ka mitaraina aho, eny ny feoko makana amin'Andriamanitra ka miaino ay izy. Misy mpanabe kristianina malaza araiky nagnambara hoe aoka ny fofinaina rehetra ho vavaka na makana amin'ny raharanao ianao dia azonao
ankarina mandrakariva eo amin'ny tompo ny vavaka izay ataonao. Ino ma ny antony mahatonga izy mivolagna zegny? Ny antony dia mahafinaritra an'Andriamanitra ny miresaka amintsika. Izany koa no tokony ataontsika ray aman-dreny rehefa ataontsika amin'ny zanakatsika. Tokony mahatsara fifaliana atsika ny koragna amin'ny zanakatsika. Aoka atsika tsy hanambany na hoe agnamevagna ny koragna ny zanakatsika koa fa mikoragna hoe tsy atao hoe resaka tseky fo zegny resa jaza zegny tsy ataontsika karaha zegny. Fa io fitandrinesagna zanatsika io agnisan'ny point maventy important amin'ny fitezagna ny tsaiky. Ary zao ary ny fanontaniana mipetraka hoe iza no tokony ivantagna ny fanontaniana ny ankizy rehetra amin'izay magnitikitiky azy. Amjovy no andehanany tsaiky rehefa misy fanontaniana manahirana jerina azy. Alohan'ny dia zavatsika ao amin'ny Job 2:7 manao hoe mifona aminao aho, mihainoa fa hitenao, anantona anao aho ka ampafantaro. Teto dia tsy nisalasala Joba nagnantony Zagnahary. Tsisy fisalasalagna izy nikoragna sy nitaraigny tamin'Andriamanitra. Atsika ray aman-dreny karakory ny zanakatsika agny? Mba mitantara amintsika ny fiaignana anazy? Mba magnantona atsika izy rehefa misy raha mahazo izy? Tokony karaha Joba amin'Andriamanitra no atao zanakatsika amintsika. Tokony tsy salasala ny zanakatsika agnantona atsika rehefa iresaka ny mombamomba izy. Zany hoe ny ray aman-dreny zegny dia tsy hoe mitandriny fo, fa tokony vonono amaly amin'ny fomba tsotra sy mazava rehefa mikoragna sy mametraka amin'ny fanontaniana amintsika ny zanakatsika. Tahaka nataon'Andriamanitra tamin'ny Job. Ny mahatonga zay koa ndraikindraiky atsika magnamevagna araka nambarako teo aloha. Magnamevagna sokajiantsika hoe fanontaniana daladala rehefa magnontany atsika ny zanatsika. Dia lasa mamaly araka tsy tokony izy zegny atsika amin'izay. Fa ny fagnapitrahantsika regny fagnamezantsika lanja regny fanontaniana sy raha koragniny zanakatsika regny amintsika ary famaliantsika izy amin'ny fomba tsotra, mivantana ary matotra, zay koa mampitombo ny famatorana ny fisainan'ny zanakatsika. Karakory dingana nataon'Andriamanitra amin'ny resaka zegny fiainona zay hoe fitandrinesagna zegny? Ino modely nomen'Andriamanitra? Exodus 7:7 milaza hoe ary hoy Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta ary efa reniko ny fitarainany no nataon'ny mpampiasa azy, eny fantatro ny alahilony. Eto dia tsy faly hoe mihaino fotsiny fa hoe efa hitako hoy Jehova. Ndraikindraiky ao an-tokantrano na atsika mpanabe an-tsekoly à l'école zegny, rehefa misy tsaika raiky magnontany dia atsika tsy mizaha izy fa alohan'ny fasa fanontanianao fa regniko fo zegny. Matetika karaha zegny amaly atsika le zanakatsika. Na io ry mandeha na tsa hoe mama ny mamafa igny dia misy raha agnontaniany le tsaiky dia sarakady mamafa fo izy tsy zavany feky le tsaiky mikoragna. Nefa ny tsaiky rehefa miresaka na hoe mikoragna izy dia arahany fihetsika. Matetiky ny raha tiany volagny dia ataony fihetsiky noho le izy mbola zaza zay dia tsy aboaboaka ny amin'ny alalan'ny fiteny le izy fa amin'ny fihetsiky no agnaboahany zay tiany ivolagniny. Ka tena important be ny fizahavana ny zanakatsika rehefa miresaka. Tena mila mizaha mihitsy anao hoe hitan'le tsaika anao fa mizaha izy ary mifantoko aminazy rehefa mikoragna izy. Araka nivaky teny zay vakitsika teo tamin'ny Exodus teo hoe amry amin'ny tapatapany farany io hoe efa fantatro ny alahilony.
zay koa clé araiky efa fantatro ny alahelony mila hitany zanakatsika fa mahafantatra micomprendre volagnintsika mahay izy micomprendre ny raha volagniny zanakatsika zay tena hoe manandanja mitsaiky ny hoe fahitany fa tena mitandregny ary macomprendre za itia rema mitoy ny vakitentsika Exodus 3:3 ary niditra tao amin'ny lay Mosesy de nidina ny andriaraona ka nijanona teo anoloan'ny varavaran'ny lay ary Jehova de niresaka tamin'ny Mosesy Genesis 2:2 de nidina Jehova nizaha tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona zay ndray le point magnaraka hoe nidina ny mampiavaka an'Andriamanitra de ny hoe fidinana rehefa misy toe-javatra mitranga tena modelo atsika mihitsy Andriamanitra eto amin'ny resaka fitaizagna amin'ny zaza midina eo amin'ny toerany ilay zaza io agnisan'ny point araiky mahomby eo amin'ny fitaizana karakory atao rehefa mitandregny ny zanakatsika reto avy ny raha tokony tsy ataotsika rehefa mitandregny zanakatsika izy mikoragna amintsika iny ny hoe momany izy mikoragna amintsika iny anao fa mieritreritsy direct hoe karakory amaliako izy izay fieritseretanao zay midika fa tsy hivognona anao hitandregny ny raha ambarany ary matetika koa atsika izy mikoragna io le tsaiky atsika direct efa le principetsika moralitsika le sermontsika igny fo eritseretintsika hoe karakory agnanovako lalàna sy fitsipikinaka am'ty zanako ty zay faradinetsika fa atsika tsy mitandregny iny mariny ma raha tegna volagniny tsaiky ty raha zay tokony tsy ataotsika izay dia manimba ny tsaiky ny fanehonao fa hoe tsy miraharaha zay raha koragnina anao karakory ny fomba nanehoan'i Jesosy zegny hoe mangala toeragna zay Filipiana 2:5-7 milaza magnano hoe aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirana mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nafoy ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitoviana amin'olona io modely zay asehon'i Jesosy ho atsika ray aman-dreny zay maka toerana ny ankizy zay teto Jesosy niala amin'ny natiorany mahandriamanitra izy fa nijotso eto amintsika izy naka ny natioratsika olombelona atsika ray aman-dreny karakory atsika any mba ndraikindraiky atsika mba mandeha mizaha mitsidiky natiorany tsaiky mba maka zay natiorany tsaiky zay karakory matao hoe mangala toerana zaza zay ny fiaragna misoma aminazy amitsaiky zay midika hoe fa maka toeran-tsaiky zay anao mipody zaza mihitsy tsy hoe anao olo mavety igny ovatsaiky fa magnano raha fataon-tsaiky miaraka ohatra hoe ndraikindraiky anao mba miaraka misoma laboly aminazy misoma bily ho an'izay mananzanakaviavy misoma lestiky ladinety jiaby zay izy anao miaraka mandeha mijotso mihitsy anao karaha ataon'i Jesosy teto nidina taty amintsika mihitsy izy naka indrikitsika mihitsy izy mba agnambarana amintsika fa atsika tena hoe tiany ka atsika ray aman-dreny koa tokony magnano karaha zegny amin'ny zanakatsika mihidina atsika mandeha amin'ny toerany le zaza mba ahafahantsika mahafantatra ny tena hoe ilain'ny zanatsika karakory ny fiainany karakory ny mombamomba azy
ka amin'igny fotoagna anao zay miaraka aminazy igny no afantaranao sy ahaizanao ary zay koa mampisokatra bebe kokoa ny fony itandregny anao rehefa miresaka ny ray aman-dreny anankiray. Nagnino ma tsy mahomby ny matetiky tsy mahomby ny fitezagna ataon'ny ray aman-dreny na ny mpanabe anankiray satria atsika tsy namany zanatsika, atsika tsy kamarady ny zanakatsika. Karakory ma ataon'ny mpinamagna zegny? Mpinamagna zegny miaraka mitsangatsangany, miaraka misoma ary mifampizara secret. Io tsisy secret misitriky. Marigny ndraiky atsika ray aman-dreny miasa loha miahiahy hoe tsy ho ameny zanakatsika lanja atsika rehefa matetiky miosiosy am'le tsaiky. Mavoza atsika tsao hoe tsy asiany le tsaiky aja kanefa ndraiky zamoko mivolagna aminao ny antia mindao anao mandeha mizaha karakory ny fifandraisan'ny zanakatsika amin'ny namany, ny tena namany dia ajainy ary raha koragniny namany arainy. Zay ny mahatonga ny fitaizagna zao lasa mivoana agny amin'ny namany agny izy maka torohevitra, ny koragniny raha jiaby ambaran'ny namany arainy. Fa ny tsika ray aman-dreny tsarainy satria atsika tsy namany. De normal be zany atsika ndraikindraiky tsarainy volagna. Fa raha izy koa anao tena hoe namany zanakanao dia agnaraka ny volagnanao izy ary izy tsy hamitaka anao satria sarobidy aminazy ny nahazoan'ny fonao ray aman-dreny. Ino ma ny zavatra no amarin'i Jesosy nahatonga azy olona teto an-tany? Ndao jerevantsika amin'ny Jaona 9:4. Jesosy namalaka nanao taminy hoe na dia manambara ny tenako aza aho dia marina ny fanambarako satria fantatro izay naviako sy izay aleoko fa ianareo kosa tsy mahalala izay iaviako sy izay aleako. Na dia nidina tamin'ny toerana atsika Jesosy dia nahalala tsara ny iraka ho tanterainy sy tsy nadingany ny natiora ny aviany. Atsika ray aman-dreny sy mpanabe koa karaha zegny na dia miaraka misoma misangisangy amin'ny zanakatsika sika dia tsy tokony adinantsika ny mpanabe atsika. Izao no lazain'ny mpanabe malaza amin'ny fakadrivotra dia tokony ilalao iaraka amin'ny ankizy ianao tahaka ny ankizy milalao amin'ny fisainana mpanabe. Amin'ny fotoagna atsika milalao, misoma, misangisangy igny, amin'ny fotoagna igny no afantarany ny filagna ny fifampianogna zegny, ny filagna fifampiheverana ary ny filagna ny fitsipiky amin'ny moment igny no ahaizan-tsaiky i raha zegny. Ka eto ampamaranana dia tiako magnano antso amintsika ray aman-dreny jiaby manomboka zao aty atsika hiezaka hitandregny araka izay avoambara teo aloha jiaby teo igny, hiaino ny zanakatsika sika anome fotoagna hitandregny ny raha koragniny zanakatsika ary agnomilanja ny raha koragniny. Ka izy koa ampitiavagna ary fanajagna ny raha ataotsika, ny fifandraisantsika amin'ny zanakatsika dia ho tsara ny fifandraisana misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ary izy magnatanteraka ny raha koragnintsika tsy amitahotra fa ampitiavagna. Ka hiaraka hivavaka isika.
Andriamanitra tomponay izay nan-danitro, misaotra anao zahay noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao, noho ny fahasoavanao nanomezanao anay ity lesona manan-danja ity. Andriamanitra ampio zahay ray aman-dreny mba ahay tandriny ny zanakanay. Ampio zahay Andriamanitra anatsara ny fifandraisana misy eo amin'ny zanakay. Ary ny angatanay koa Andriamanitra ho hay tsara kokoa ny fifandraisanay aminao. Ary ny rinay mandrakariva dia ny fiainoanao anay. Ny vavaka dia tononoko sangatako amin'ny agnaran'i Jesosy. Amen. Mankasitrika anao niaraka taminay teto dia mbola manasa anao hiaraka aminay indray amin'ny lohahevitry magnaraka dia mametraka veloma ny amin'ny magnaraka indray veloma tompoko. Lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence
My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Fifandraisana maharitra, fanabeazana mahomby. Herinandro fifandraisana ny 10 ka hatramin'ny 21 Jolay 2024. Seminaire ho an'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny arahinao eto amin'ny onjam-peo ny radio antson'ny filazantsara isaky ny amin'ny 12 atoandro sy amin'ny 9 alina. Azo atao ihany koa ny manaraka izany ao amin'ny page Facebook antson'ny filazantsara Antsiranana. Asa tonoina ary herinandro fifandraisana ny 10 ka hatramin'ny 21 Jolay 2024. Seminaire ho an'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny.